Resaka an'izay tontolon'ny fandriampahalemana izay antsika dia tonga nitsidika ampanajana ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotosavi Dominique Androany ny masivon'ny fédération Rosia miasa eto Madagasikara Andriamatoa Akhmedov Stanislas Tetsaparbe no nizoran'izany dinika izany teboka maromaro no isan'ny nompanjena. Mafisina ny fiara-miasa eo amin'ny Rosia sy Madagasikara izay no anisan'ny nivoatra nandritra ny fitsidiana ara-pomba ofisialy nataon'ny ambasador'ny Rosia miasa simono eto amintsika Andriamatoa Akhmedov Stanislav Anarovich teny amin'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotosavi Dominique. Fiara-miasa izay amin'ny ankapobeny dia mety hivelatra bebe koa amin'ny fanetsehana indray ireo fandaran'asa lehibe momba ny fiarovana ny fanarahan'ny firenena roa-tonta. Izao fitsidiana amin'ny fomba feno fanajana izao dia mariky ny fiverenan'ny fiara-miasa miaramila amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny fanjakana mijoro. Marihana fa anisan'ny fihaonana fanaovan'ny roa-tonta ka tsy nisy mipika ny dinika ny fanaovana nandritra izay fotoana izay.